Faly niravantsika rehetra ny ambassadeur ny Yahosoa Elia manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Yahosoa. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray Orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina ho soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iahava no ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iahava, Iahava. Voalohany aloha zany Andriamanitra Abrahama zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorian'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany ndreo naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika tokony miadana be mihitsiny ny fandehan'ny tantara. Dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Dia efa meko moa ny daty araka ny teneko anareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely aloha izay sary izay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000. Ary Mose kosany dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy, satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto, dia ao amin'ireo Israeliana reo zany ho hitantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony. Dia ho hitanareo tsara fa le nantsony izy mianakireo dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha io Andriamanitra Abrahama io. Io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany amin'ny Isia 5:5 Isia 5:5 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe tia resatsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy. Zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany natsoina hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Olotra rehevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy miten'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony iraty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ity satria Andriamanitra Jiosy resana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy ireo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany. Zay tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay raha zambeny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato, tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany tesako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any, mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany na nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra, io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny boky ny Jiosy, satria ny Jiosy no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe, ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama, satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany. Dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy, satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany, boky tranainy. Zay ny hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo, raha raintsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany, mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina, satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ, zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy Andriamanitra ny Israeliana io fa Andriamanitra ny Grika ny foroporon'ny olona, fa tsy Andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izay. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny, ka noho izany zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina, zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetrarehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha. Fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikaroka an'izany ndraiky ariko azy ianao, fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany le tena hoe mba le tena nikaroka zany. Ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia karoka ny dietrety fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Ary tsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra io tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa, na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby. Dia nisy andry Moshe taty aoriana, Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany Mose zany rika tsika jerezay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevatsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataotsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonoka mihitsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voalesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikariko an'leny ina moa le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le date iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako real izy zany hoe raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo izy kiariko kely ihany le hoe manome porofo anareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na nodididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako mety teo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taorina zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiry tany Egypta mandiry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny jareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay no hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona tsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina ny dikan'izay. Tsika jery za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahantsika kely a. Eto zany amokany hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokyny Silamo zay anjerevantsika eto zany. Hatrany dia avoakantsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara dia milaza an'izany, ny sary rehetra koa miteny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria, dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy efa akitsika tanyreo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanyreo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery. Dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama, dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io, satria Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay tokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama, ary anatin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika iza ny trandray indrindra fa akamahatra ny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amin'izay zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy atsika re jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijeryn'ny fahamarinana dia afaka mijinenao koa re afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany dia milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah eo ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay eto hoe Sefer Torah zany dia lay boky 5 sorata amin'ny Moshe zay le hoe Pentateuch zany mazavazany amin'izay hoantsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tranainy indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Elia manana mandao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve ianao tsy alefa makany ny original automatique nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original dia aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah dia ny sorata Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratany Moshe zany fa misy ny tantarany Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany amareko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona
dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona, rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toloy communauté izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy. Ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy zavy hoe zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia. Ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpaminany Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra, fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahva io. Dao jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa ilay teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abraham io resahany eteo niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray izay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahva. Dao tsika nijery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ilay anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Io zao ilay ina moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Io zao ilay Yahva ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod e Vava e He. Io zany ilay anarana io.
Zao tsy de maitsomaitso eto ambany eto, ohatrany tsy de tsara. Da matsatsotsatso le tsoratra fa tsy manino. Io zany ilay anarany Andriamanitra Abrahama de ito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefatsika am'izay ty ampidirina. Eo tafiditra izy de vakitsika am'izay. De iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty, Iôda ty voalohany ty, i he ty faharoa ty, de vava ty manarakaraka ty de he. De ny fiantsonany io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Eo tsika aloha jery tsara ngamba leo tsika de mijery ny tenin'ny dadabe Mose, satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany de aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io de zao jerevantsika koa neny Mose zany. Iverenantsika le ato io. De io le Yahva teneniko anareo zany ty. Saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity, satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha. De ho jerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana. Zay ny zavatra misy zay. De ity Yahva ty ty Iôdy hevy ty ito famakina anazy ito. Zao io famakina anazy. De ny famakinan'io ho ampianariko atsika rehefa aveo Iôdy, Ia, de Ahasa, de Vea, de Ahasa. Io zany ahoana ny fomba anaovanao zany, ka ity nge io vakiko io fa azavaiko andreo ny fanoratana anazy. Zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche, de ny famakinan'io Yahva. Zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary. Zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay fomba famakitsika normal de hoe Yahva. Io zany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelany ty tsy misy. Ato zany io teneniko io, aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anakireo, ahoany reo teny reo, satria raha amin'io teny Yahva io de tsy hita io zavatra io. De osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha, ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditra any iny aloha de ndao atsika rijery ny dikan'ireny. Ndao tsika aloha iverina makany amin'ny Mose indray. De izay tsika vao iverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty. Ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose de voavakytsika am'izay io. Ahoana ny famakina n'lay narana Yahva teo zany dao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany. Zany misy anazy indray ary ka hatramin'ny bokin'ny Exodus, ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit. Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo. De ndao tsika ary hijery am'izay le Genesis firy misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode. Bokin'ny Exode moa de Shemot amin'ny teny Hebreo. Io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo. De ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena, amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay. De vakitsika indray ny Exodus 15:2 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany. Exodus 15:2. De hitantsika le forme le Iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ny fiantsonana n'ilay anarana. De alefako am'izay tsikelikely, alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay. De aza matahotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo. Ty izy le zany le teny Azy Vizimrat ya. Ty moa zany ny transliteration n'izy Azy Vizimrat ya. Ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondroany ty ya ty. Fa ty ya ty zany anaran'ny Andriamanitra Abrahama, satria io nomeny voninahitra zany. Ty ny netsony ty ya ty
ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le tsolo zany a ty le nantsony a de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy a fa aty tsika manomboka mamaky teny a de mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod Se de inona famaky an'io de ny famaky an'io a eo tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a eo lefa tsika any satria averytsika tazomina io rehefa avy eo a de averytsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ia ty io dongeky le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod Se tsika de ia ny famaky anazy ia zay de alefatsika any izy zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau akaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika n'ity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo a satria mamaky an'le teny anglais tsy rehefa avy eo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he a de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe ia zay hitatsika teo zao vakina hoe ia ty forme ty zany ia le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de ny vakina hoe ia io noho izany zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ty voalohany ty hoe Yod Se ty de ty zany vakina hoe ia zao ao a de alaitsika sarinay iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ia ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ia ny famakina an'ity de mazava zany averytsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ia ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany sady hitatsika le hoe ia teo a de ny vakiny dadabe Mose hoe ia le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo ely izy ary mbola iverinantsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de amprimitsika any a fa vita aloha zany anankiray iny de ia iny a de fa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de avy eo vao maky an'le anarana am'izay a ty zao aloha ngamba sady vakitsika ia izy my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ia ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy a zany hoe ity ia ty zany a no Andriamanitra ny jiosy ia no anarany ito moa sao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe ia io ambony io ia na hoe Yod he ia de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el de Andriamanitra zany izy my el zany hoe amin'ny jiosy zany a ny Andriamanitra ny jiosy a de antsony amin'ny anarany hoe ia lay Yod sy he mazava-be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ia ny fiantsonana io de inona indray ny fiantsonan'lay anankiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka ena amin'lay anankiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'le forma hoe Yod Se saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty a de tsy Yahweh mihitsy ny na voan'le katolika romane hoe Yahvé ozy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia
iava ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray la izy de misy indray moa teny hoe iao aho io fa tsy iava zany de vakitsika indray la izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray mandeha izy ray ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de hoanandray raha famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatyny azy moa gauche vers la droite a de ahoana nyfanoratana nyty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de w a h de eo le natongadolo amy teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va amy jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny w a de ve ny famakinana azy de andreo ndratsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ny atsika zany ndratsika jery kely taratra an'izay sary zay ia moa voatikako sa mbola ao apidikla izy a de ndaotsika jery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany w eo amy jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny w amy jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo nareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany w izy zareo a de ny famakinany w izy zareo a ty tany amy taona moins 200 tany a ary zareo soferim jiosy no nohatra nyty sofera jiosy de to hoe sofera de le mpanoratra ny sefer tora ena to hoe sofera amy zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amy taona moins 200 io hitatsika io tany amy taona moins 200 tanoany talohan'ny lan zéro zay reto hoe BC io zany talohan'ny le BC io zany lan zéro consideran'io a de talohan'ny lan zéro zany ny tady a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amy taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre w amy zareo a de tsy w hoe o fa ve ny famakinan'io any amy zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny a de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalany zany satria izy koa manana ny cultureny a ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo lesatsika teo hoe vava ny anara izy io amy teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika sany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe vakitsika Israël description date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny disoiny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be so ohatra hoe prononciation io
raha tsy mety teny anglisy no dia fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hebreo araka ny fanononany hebreo anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israel hebreo io lettre hebreo zany izy ty Israeli hebreo any hoe teny hebreo zany izy tya dia nanao fanambarana ny hebreo zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny teniny hoe ohatra ianao zao malagasy manana fomba fiteninao ianao ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny afantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay fanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitenenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliasa dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony ao aorianan'izay io le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fiteneza vava dia fomba fanononana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hebreo araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsony an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika izy fa Wikipédia io eo ambony io Hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zay hitantsika tsara wikipedia.org zany zay Hébreu alphabet dia mazava tsaranao zany fa resaka alphabet tya araka ny alphabet hébreu dia jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéanna phénicianna araméanna ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama io wikipedia.org hitantsika io zany hoe teny jiosy zany izy ty dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonant zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsika zany ijery am'izay tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray niseny izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany dia hoana ny fanononana ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanononana ny lettre V io zareo dia ity indray le vavy ty io le vava WAW dia hoana ny fanoratana anazy ny fanononana anazy io V mivaravara be io fanononana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io no io anao dia ohatran'ny ahoana ny non io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasilina eny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly ntsony fa ny vava dia tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika amin'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melony akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika soratana amin'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany iode
ehe de ny famaky an'ity ozy ny jiosy a le voalohanyity zany a tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity a de ty zany i de ny famaky an'ity a ahasa zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsiny izy a donc zany rehefa tambatra l izy a de tena hosoratatsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratatsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay a io zany ny dadabe moseny ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany a de ihany fetsony dadabe moseny io de tindrantsika ary am'le w aloha ratsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo a de rehefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary ndretsika zany lay WAH fa vetika soratana fona aloha izy efa teo a mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ahoana reny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hebreo an'io a de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hebreo nametraka mihitsy ny fanonana an'ity vety a vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsiny a ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany a rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v a de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hebreo va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany a ity nefa ny famakina an'ity a ozy zareo hebreo de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le iava antonon'ny dadabe mose a ya iava zay hitatsika zao le fanonanana ny 4 lettres hébreu le 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy a Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe Yava io de ny fanonana an'le lettre hoe Yod he vava he ozy ny hébreu a de Yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny an'izay a dadabe Abrahama ny antso an'io a Mose ny antso an'io a de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony a Yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverezana mandrakizay a de manatona an'io Andriamanitra Abrahama Yava io satria sady nantsony Mose io a nantsony Abrahama am'izay io no nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray tya raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika ny any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu dao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 de zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany a io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe Yava de jerevantsika inona mivakin'io teny io Yava ish milshama Yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe Yava izy manovoa adiako amin'ny teny malagasy de hoe Yava dia lehilahy ho amin'ny mpiady izy zany dikan'izany Yava izy his name
Yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avy eto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original le tiany original teny Yava milkama Yava sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay na tonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anarany io amin'ny jiosy de dikany sumo anarana zay mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitareo zao hoe na ny katolika romanina koa raha nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daolinareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky nysoratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intso zay miaraka amin'ilay anarana nyteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana nyteneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-sie de hoe Yah de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay ny antsoan'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay mahainao anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereo am'izay le anareo izy natsonareo any nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'izay satria samy nandiso daholo ingeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokyny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka ny zareo de iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka mifahotany ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahva ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia hampaminany mihitsy izy io zay vako raha ato le izy Isaia 26:4 izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fa 9:20 de voateny ato mihitsy araka ny translittération sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah jiosy Sefer Torah jiosy ty vaketsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra jiosy io fa tsika tsy andany andro rehefa misy dika teny rakekito de aleo tsika mandika an'le dika teny abitso va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be ny vandravanao hoe resiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yahva mihitsy izy rahantsika nahita teo hoe jevatsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty de nitoiny ty Yahva ito le soratra ito kale dasikely fa disitsika lo le to alefa am'izay tia any iny mitafiditra any iny de ty le soratra zao tia io tanareo io
io zao le ia ty ambony ty ambony ty zao le ia io ampovoany io izy io de midina atao satria droite vers la gauche de ty le toy ty iava ty ambany ty io zany le iava fa tena milahatra tsara mihitsy dao laiko sary de mihinanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy hitanay izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe iava io zay ty zao le ia ty io le ia de ty nytoy rehefa avy eo io nytoy iava zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe iava ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama iava no anarany de matoka zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay tonony dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana le anarana jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ane tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe iava Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay anao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de ho jerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokyny Islamo zao taty oriana plus 600 taty taoriny elabe zany tena taoriny elabe fa ny bokyny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany de nitenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe iava vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo no jerikely amin'ny dika teny gasy aloha de zay vo avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 donc antsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra ny mihitsy izy amin'ny anarana hoe iava renaka izany izy teo vingtième 33 nijerevantsika efa-tsy 23 vingtième 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 vingtième 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty de io ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le iod he vava he io le alphabet hébreu iava zany anaran'izy io hitatsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit vaita Eshel biver shava vaikrasham bshem iava Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe iava foana zany hoe i Abrahama zany de tena niantso mihitsy ny anarana hoe iava avaketsika indray miteny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahweh the everlasting any hoe niantso ny aran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dika teny satria fa asa lavitra ny teny zany hoe io zany tsy de mahita mihitsy ny hoe i Abrahama de tena niantso ny toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo
tombe Genesis 12 de Genesis 13 de tena hoe Genesis 21 33 ny farany hoe tena niantso n'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Mose tany taona moins 1200 moins 1300 tany any de tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany de tena diso ianao ary manekena ho diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resak'inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa te vonjena zany fanahinao de maiza menao zay. Rehefa tsy te vonjena ny fanahinao de azo rina de vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Hijery ndretsika amin'ny manaraka zany hoe de inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay de nakaiza io Abrahama io no resaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony enona amin'ny farany zany. Horesantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany de efa ndeha de enotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra an'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io de tsy moa fa niaraka tamin'ny Mose de ahoana zany ny toy raha am'izao vanantsika zao aiza no ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io de valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao. De zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama de manana le Andriamanitra ntsona mianarany hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady tory hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny vonjena ary tsy anaikitsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika. Tsy misy tokony atahorana ntsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ianarany dia Yahoshua. Ahojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika de satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada malala Yahva ary vavakitsika sotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonony devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa maty leona tsikondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy akoatran'ny atsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana dada malala Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinay amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. De mirary soatsika rehetra samotainao soa
ho amin'ny fitoizany fampianarana amin'ny manaraka indreha veloma tomboka.